misy an'ity publication ty indray a hitako anaty Facebook a teny tenen'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana hoe ity indray a no hazo fijaliana nampitondran'ny Jesosy anay mivady. Tsy haiko aloha hoe mahay tantara amin'ny Baiboly hoe Andriamatoa fa ny miaramila Romanina no nampitondran'i Jesosy an'ilay hazo fijaliana fa tsy Jesosy nampitondra an'ilay hazo fijaliana. Bon bref, tsy de hidirako lalina iny satria za koa tsy de mahay. Fa le hoe hazo fijaliana Madagasikara tompoko tsy hazo fijaliana. Savy mitovy zao aminareo. Mitovy zao. Raha mahita ny hoe mitovy nareo de tsy tokony makany am-piangonana aloha nareo fa mandeha ophtalmo voalohany indrindra. Bon bref, Jesosy no nitondra an'ilay hazo fijaliana. OK. Donc raha ohatra ka zay ny eritreretinareo tsy haiko mety hoe zay le eritreretinareo mety hoe mampitovy amin'ny tenanareo amin'ny Jesosy koa nareo so de mba hiakatra kely arian'ny totobaton 416 eritsika teo le fijanonana voaloha fijanonana faharoa mba misy mivelively kely anareo va ty arina. Tsy te hidirako lalina be nefa ny zavatra tiako resahana fotsiny hoe les laïcité de l'État en tant que olo-pirenena amin'ny teny alezy olo-pirenena en tant que olona grève teny tamin'ny 25 laïcité de l'État tompoko tsy kristianina irery no mipetraka eto Madagasikara. De ohatrany hoe zay foana no manenjika le fivavahana nefa le zavatra ampiasainareo an'le izy no any amintsy izy. Tsy mi-contre nareo mihitsy afaka mivavaka nareo fa aza afangaro fotsiny le izy afaka mivavaka nareo tsy fotoana anay laninareo any. Bon afaka mivavaka tsara mihitsy nareo fa aza afangaro le izy tompoko. Olon-dehibe nareo tsy ampianarinay an'izany nareo fa fangatahanay en tant que olo-pirenena aza afangaro tompoko le izy. Eto zany dia manamarina fa hoe tsy nisy mihitsy izay fifampiresahana na fifanarahana fiaraha-miasa na hoe fanomezana autorisation ny orinasa varamata hiasa na hisokatra eto Madagasikara. Zay zavatra tsy nisy zany zay aloha ny antondian'ny premier ministre tany Washington dia efa mazava fa nisy fanazavana moa zany nataony mahakasika ny antondiany tany fa ny azo resahana fotsiny sy efa namafisiny dia tsy nisy resaka fifanaraha-piara-miasa natao mahakasika ny varamata mihitsy aloha zany tany Washington. Ny filohan'ny fanavaozana raha teo moa zany dia efa mazava ny azy ny position fa hoe tsy hitifitra na hamono ny vahoaka ny tuliary izy zany raha hoe misy forcine mahakasika an'io varamata io. Mazava zany ny mahakasika ny zavatra misy kosa nefa ary tsy azo lavana dia manao pression faran'izay enjana ny fitondram-panjakana amerikana zany amin'izao fotoana izao manao forcine mihitsy mba hanomezana azy autorisation hisokafa ny orinasa varamata satria inona ny azy ny chantage ao anatin'izay diplomatique moa ny itonanan'ilay chantage dia hoe tsika amin'izao fotoana izao anaty négociation amin'ny AGOA de tsy homeny zareo ny AGOA raha tsy manaiky an'io ny fitondrana malagasy ankolaka ny ilazana azy sahala amin'izay koa ny hoe ho ratsy endrika ia Madagasikara amin'ny mpampiasa vola eto amin'izao tontolo izao raha tsy manaiky an'ilay varamata. Mbola sahala amin'izany koa ny hoe tsy ho avy eto ny investisseur vahiny indrindrandrindra fa ny amerikana dia ny farany dia ho tapahany ireo famatsim-bola izay miankina amin'ny fanjakana amerikana rehetrarehetra tonga eto Madagasikara. Zay zany ny pression ataony amerikana amin'izao fotoana izao saingy kosa moa zany ny fitondram-panjakana dia tsy manaiky an'izay pression ataony fitondrana amerikana zay. Zay zany aloha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Raha hoa manokana indray dia ny fandresen-dahatra ny fanambatambazana moa zany dia misy ny hoe indrindra avy amin'ny fitondrana amerikana ny amin'ny hoe atao zany fomba rehetrarehetra sy anekenay ilay manohatra ny atetika asa varamata io dia tonga hatramin'ny hoe ny tetina hoentina ho an'ny Washington mijery ny fomba fitrandrahan'ny amerikana ny ilmenity dia valiteny na hoa manokana mafoloanotrika foloan'ny kafima dia mazava hoe na tsy ahita any Washington mandrak'izay ary dia tsy resaka varamata mihitsy no dia kanesana any Washington.